Pejim-baovao afatanteraka kosa indray mbola tsy nisy ny orinasa nahazo ny tolotra amin'ny fanamboarana ny fotodrafitrasa Route Express araka ny nambarany minisy-mpanjakana rivo Rakotovao. Orinasa Polinoizy no namaly ny tolom-pidi-mpanjakana ary any amin'ny farany volana aprily vao ivoaka ny anaran'ny orinasa mahazo ny tolotra fanamboarana ny fotodrafitrasa. Ny tondro maraina kosa aloha zany dia ny tafastinky niaraka tamin'ny mpiara-miasa eto amin'ny FTM satria raha tsy mangaiky ny organisme rattaché atao amin'ny ministère fanjakana izy io. Miresaka amin'ireo mpiara-miasa ireo kanefa ny tonga hafatra ihany koa milafiny ankapobeny satria tsika dia mitondra an'ireo réforme maro samihafa eto amin'ny firenena dia tsy maintsy misy fomba fieritreretana, fomba fandinihan-draharaha zany tsy maintsy miova ampino anasorana an'izay ratsy eto amin'ny firenena ity. Ny fanontanianao moa dia mivantana be hoe ny resaka amin'ny aéroport ivaly sy nosy be efa mandeha ara-dalàna io, tsy hoe voamaly akory no natao ilay izy na tamin'ny zoma fa raha tsikaritrytsika mino fa tsikaritrytsika efa tamin'ny volana maromaro no napetraka daholo ny pitsipitsiny ara-panjakana amin'ireny resaka marché public ireny. Amin'izao fotoana izao tsika zany tamin'ny zoma dia tonga teo amin'ilay ny olona izay voafantana taorianan'izay ametraka ny tolotra amin'ny tolotra hoe arabola sy ny fomba fitantanana iarahana amintsika eo amin'izy ireny. Ary amin'ny faraparan'ny volana avril any raha ny tety andro zany ny ahafahana fanjakana malagasy hanondro an'izay orinasa anatanteraka ny fanamboarana, fanavozana sy ny fiarahana amin'ny tantana any ireny